mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana revana no iarabanantsika tratra ity talata fa roapolo ny volana Mey ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Samuela voalohany toko 2 andiny faharaiky 20 ka hatramin'ny fahatelo 20. Samuela voalohany toko 2 andiny faharaiky 20 ka hatramin'ny fahatelo 20 vakintsika aminaran'i Jesosy. Aroy Samela tamin'i Jesosy, tapitra eto avokoa va ny zanako lahy rehetra dia ho isy ny faralany sisa. Fa miandondra izy aroy Samuela tamin'i Jesy, manaraka azy fa tsy hipetraka ihinana isika ambara-pahatonga eto. Dia naniraka izy ka hitondra azy hiditra, ary mena vola izy sady bary-maso no tsara tarehy. Roy Jehovah, mitsangana hosora izy fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feno iloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah tena latsaka tao amin'ny Davida hatramin'iny andro iny, dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny nanosorana an'i Davida ho mpanjaka no aseho eto. Ny fidianana moa zany mbola ho avy ny fotoana izay tena hiariary iny mahampanjaka any Davida, fa eto na dia efa nisorana ho mpanjaka aty amin'ny toko 220 Davida. Asehony tapany voalohany amin'ity, izany hoe amin'ny toko 220 fa niodina tamin'Andriamanitra Saoly. Niodina tamin'Andriamanitra Saoly na dia nanantenan'Andriamanitra zavatra betsaka raha isan'ny mpanjaka voalohany izay nahafirany ny Israely ny firenena Israely izy Saoly. Saingy tsy marina teo anatrehan'Andriamanitra Saoly ka dia araka ny andininy 530 tapany farany dia hoy ny filazany andiny hoe ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'i Israely. Dia Samuela moa tiany Saoly mpanjaka, dia nalahelo any Samuela, nalahelo any Saoly Samuela. Raha tenenan'ny tompo manao hoe tsy mety amiko intsony Saoly satria niodina tamiko, nandany sitrapoko, dia nalahelo any Saoly mafia i Samuela. Ary dia asehony andininy voalohany amin'ny toko 220 moa zany. Dia hoy ny tompo tamin'ny Samuela, mandany ary ianao makany amin'ny Jesy any Betlehema. Dia i Saoly moa avy amin'ny fokony Benjamina. Dia mandeha makany amin'ny Jesy any Betlehema, zany any fokony Jody io. Dia hoy Samuela hoe aninona any amin'ny Jesy, aninona amin'ny Betlehema, miala avy aty Rama ve za makany Betlehema, manahirana be ametra-panontaniana amiko. Saoly manao hoe fa aninona amin'ny Betlehema ianao, ataon'ny Saoly maty any hoe hanositra mpanjaka any Davida, vonoiny Saoly any ny lalana lavitra sy ny sisa rehetra. De mahagaga eto dia hoy ny tompo tamin'ny Samuela manao, Samuela zany nampisehoana manao hoe vonoiny Saoly raha fantany fa andeha hanositra mpanjaka ohatry ny hanongana azy dia ho vonoiny Saoly mihitsy amin'ny andininy faharoa. De hoy ny tompo tamy manao hoe mitondra ianao aomby vavy kely ka lazao hoe hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Eto zany Andriamanitra niteny fotsiny, tsy niteny tamin'ny Saoly, tsy niteny tamin'ny Samuela izy hoe mandainga, fa tsy niteny tamin'ny Saoly koa izy hoe lazao marina. Izany raha naniraka ny Samuela ho an'ny Betlehema dia tsy niteny hoe lazao marina hoe andeha hanositra ny zanak' Jesy ho mpanjaka, satria fantatry ny tompo tsara fa ho vonoiny Saoly Samuela raha miteny zay. Izy koa tsy niteny hoe mandainga, hoe aza raha metraka fantatra izy dia teny hoe andehandeha fotsiny fa izao nomeny ny tompo vahaolana izy. Atao fotsiny hoe fanatitra ho an'i Jehovah. Narovan'Andriamanitra i Samuela. Ary dia tena fanatitra ho an'i Jehovah tokoa eto Samuela, fa tsy hoe nandainga. Hitantsika amin'ny andininy fa 5 fa tena nitondra fanatitra ho an'i Jehovah tokoa Samuela. Dia rehefa tonga tany Betlehema izy dia nametra-panontaniana ny olona hoe aninona ty tokoa ary ianao,
fihavanana vany avinao satria tam'izany fotoana zany dia ny foko marina fa fokony Israely izy 20 reo saingy tsy voatery ny fankahazo akory ny fokony Joda sy ny fokony Benjamina na ny fokony Efraima sy ny fokony Joda tsy voatery mifankahazo izy reo fa ndradray mifankahazo ndradray tsy mifankahazo de zay mahatonga ny fokony to Betlehema fokony Joda zany io nametra-panontaniana raha tonga Samuel avany rama ny teny nametra-panontaniana reo inona ny tadiavinao ahoana inona ny tadiavinao fihavanana ve sa ahoana de hoe Samuel manao hoe fihavanana fa avy hanao fanatitra ho an' Jehova lay fahalemem-panahin'Andriamanitra lay Andriamanitra hitondranao olana hoe za Andriamanitra manana vononige za raha miteny marina fa io lay Andriamanitra tena tsapanao ho fitiavana de niaro any Samuely hoe alazao an'izao fotsiny sanatria toy ny hoe niraitsy kombakomba Andriamanitra fa tsy niraitsy kombakomba Andriamanitra fa niaro any Samuely izy ateneno aza tenenina raha hoe andeha hanosotra mpanjakany Davidy ianao aza tenenina zany fa teneno ihany dao fanatitra dia io mandehana mitondra fanatitra dia manginy zao dia rehefa tonga ary Samuel tonga tao niona tamin'i Jesy araky ny afatr'Andriamanitra de avoay ary reo zanakao ireo izy 7 lahy na 8 lahy dia navoaka Eliaba de hoy ny tompo manao hoe tsy izy io tandremanao sao mijery ny ivelany ny avo ny tsanganany ny bika ny fijeriny fa ianao mijery ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo zany dia tsy ho mpanjaka io nalefa Eliaba nalefa Abinadab nalefa Isama de nalefa reto zanaky Jese 7 mirahalahy saingy hoy ny tompo tamy Samuel manao hoe tsy ireo no mpanjaka andimby any Saoly ateniteny fa raiky ambin'ny folo ateny fa telo ambin'ny folo zara mofonainao atsika no manazava amitsika manao hoe ny fahasamihafany ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'ny olona ny fahasamihafany ny fijerin'ny Samuela sy ny fijerin'ny Jese ary jereo tsara ny toetrany Samuela teo ampiandrasana zay sitrapon'Andriamanitra tsy mora tamy Samuela ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra hoe hanositra mpanjaka any zanaky Jese zay tsy fantatry Samuela mihitsy nefa ny Samuela tia any Saoly saingy tsy maintsy nekeny Samuela zay sitrapon'Andriamanitra zay inona ary ny toe-panahy andrasan'ny tompo amitsika eo ampanatanterahana ny sitrapony io sitrapon'Andriamanitra io tsy voatery ho sitrapontsika tsy sitrapony Samuela mihitsy i raha ny tena marina ny hoe andao any Saoly na hanositra mpanjaka ny zanaky Jese fa sitrapon'Andriamanitra fa tsy maintsy mandeha Samuela satria zay ny baikon'Andriamanitra ndraindray io sitrapon'Andriamanitra io tsy takatritsika mihitsy ndraindray ny sitrapon'Andriamanitra tsy azotsika mihitsy ndraindray ny sitrapon'Andriamanitra mifanohitra mihitsy ara am'izay eritreretintsika fa rehefa asain'Andriamanitra manatanteraky sika de mankatò sy tariny ary omeny vahaolana ndraindray tsika mahita vato misakana amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ndraindray tsika mahita olana de ahoana monra izao mitranga Andriamanitra de ahoana mora izao fa izao Andriamanitra ihany mame vahaolana amin'ny fanatanterahana ny sitrapony impirimpiry tsika moa nampanaovan'Andriamanitra zavatra tahaka ny Samuel eto fa nitahotra tsika eo ampanaovana ny sitrapon'Andriamanitra be de be ndraindray matahotra ny afitsika ndraindray matahotra mason'olona ndraindray matahotra ny aitsika matahotra ny asatsika matahotra ny fahasalamatsika fa izao Andriamanitra ny manome vahaolana tahaka ny nanomezan'Andriamanitra vahaolana ny Saoly vahaolana ny Samuela satria Samuely dia nanao hoe haka vonon'ny Saoly ngiahy dia Andriamanitra nanome vahaolana any Samuela hoentiny Samuela manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra no zany de zao na inona de zao aza manany amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra aboray amin'Andriamanitra zay zavatra mety hoeverinao vato misakana tsy ahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra fantatrao fa sitrapon'Andriamanitra saingy zao hitanao hoe tia Andriamanitra tao olana to tsy afaka manao an'ity ano izao to tsy afaka manao an'ity ano izao to manapetra am'izao eto amin'Andriamanitra izy vato misakan'izay
aza kobonina ho anao rery, aza atao olana tsy hafahanao manao le sitrapon'Andriamanitra, fa asehoe amin'Andriamanitra fa tianao le sitrapon'Andriamanitra, saingy misy olana navato misakana ny fiheveranao azy de eto amin'Andriamanitra tahaka ny tondrano Samoela lay olana teo amin'Andriamanitra, de Andriamanitra ihany manana ny fombany amahany ireny olana ireny. Fa zavatra mitranga ary amin'ny tediny fa raika ambin'ny folo tediny fa telo ambin'ny folo ty de zao manahoana ary ny toetsaitsika miandry na io ampanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany indrindra de zao aza manaraka ny fijerin'olombelona, aza manaraka befatany ny fijerin'olombelona fa enoy Andriamanitra. Manodidina ny fiainantsika andavanandro a de samy mandre feo isan-karazany tsika momba ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy hoe misy zavatra zay tian'Andriamanitra ataonao, ndraindray manampy anao ny feo an'ny olona, fa ndraindray ny feo an'ny olona tsy feon'Andriamanitra. Eto a Jese de nanana zanaka valo, ny fito a de nasesiny teo amin'ny Samoela hoe ngamba anankiray amin'izy fito lahy reto, fa izy fito lahy reo sady matanjaka, miaramila, mpiady mahery, salama, am'ireo ngamba no eritreretina reo natao mpanjaka. Fa tsy nanaraka an'izay Samoela, fa niandry ny sitrapon'Andriamanitra, dia niaino ny sitrapon'Andriamanitra, ary dia nandre ny bitsik'Andriamanitra hoe tsy misy izy ireo fito lahy reo, fa lay anankiray tseo no izy. Dia hoy Samoela tamy Davida tamin'ny Jese, tapitra avokoa nga izy rehetra, dia hoy Jese hoe mbola misy faralahany fa any ampiandrasan'ondry any izy, dia hoy Samoela andana ary izy alaivo. Hoy tsika manao hoe io ampanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra de ndraindray tsika baiko ny fihetsiky ny hafa, ndraindray tsika ny feo an'ny hafa no eritreretintsika ho sitrapon'Andriamanitra, fa i Samoela tsy zay. Samoela de zao na de nandalo teo ambany masony ara ny fito de izy manao mbola tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, hafa ny sitrapon'Andriamanitra, na dia ny hevitra mihitsy ary Jese fa anankiray am'ireo fito lahy matanjaka reo no ho mpanjaka. Miavako ho tsika manao hoe manahoana ny toetsaina etitsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra mamaolana afahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ndraindray koa misy feon'olombelona te hipetraka ho feon'Andriamanitra eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra, de mahaiza manavaka, mahaiza manao ohatran'ny Samoela, mahaiza miaino ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra maneho bitsika mangina eto moa am-bokin'ny Samoela, tsy nimetraka fanontaniana hoe inona moa zany nahafantaran'ny Samoela ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy izy io, fa izao mazava ho azy ny fanahy masina tao anatin'ny Samoela no nahatokany Samoela na hafantatra hoe tsy izy ito na izy ito. Ny zava-dehibe zany de zao manao hoe tsy fananantsika fahazavan-tsaina ao anatitsika amin'ny alalany fanan'Andriamanitra de mahatonga atsika mahafantatra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izao fen'olombelona izao na zao sitrapon'olombelona izao. Inona ny toetsaina ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra? Mahaiza miaino n'Andriamanitra. Tsy voatery zay feona feorenao atsiaroa izay heverina ho tena marina ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra hoe misy olona tena mahay mandresy lahatra mihitsy tahaka ny Jese, reo salama, reo matanjaka, reo tsara tarehy, reo atao mpanjaka ry Samoela, am'ireo anao maka misy fito be zao reo, am'ireo atao. Ary rahatsika de mety mahita karazan'olona tahaka zany, saingy zao ny sitrapon'Andriamanitra hafa mihitsy ekeo, fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanahy masin'Andriamanitra ihany manazava ao anatitsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaitsika ny miain'ny olona manodidina, fa misy fotoana ny sitrapon'ny olona tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay aseho ny ty adininy ty dia ny sitrapon'ny olona eto zay mieritreritra manambany na manao tsinotsinona n'lay faralahy hoe zeny mpiandrondry inge ive de ekena ho mpanjaka zany, faralahy zany faraolona, izy ara-ondro nondrasany, tsy miaramila tahaka andry Abinadaba na tahaka andry Eliaba zay miaramila matanjaka, eny ve no atao mpanjaka. Ndraindray ny olona manana ataontsika hoe fitsarana melo tahaka zay,
ka rehefa manana fitsarana mialoha tahak'izay ny olona de mitarika atsika koa anana fitsarana mialoha hoe reny ve ho azo tena an-javatra reny vesy reny ange tsinitsiny reny ange tsy mahay reny ange zao ny fitondrantenany reny ange zanak'olona oto ndraindray tsika manana fitsarana mialoha tahak'izay hoe reny ve avita zavatra reny ve zao arany toetrany reny ve reny ara totrany tsy mahana fiainam-panao oatra ndrandray azo ny fakapana hitsara olona tak'izay isika saingy ny sitrapon'Andriamanitra hafa araka ny tenin'ny tompona hoe ny vato zay ny lavy ny mpanao trano ny tonga fehizoro no zany de zao aza latsaka ao anatin'ny fitsarana mialoha aza fa meteza iaino ny sitrapon'Andriamanitra indrindra manoloana ataotsika hoe fifidianana indrindra manoloana ny ataotsika koa hoe ny lafin-jahatra maro samihafa ifantenana mpiara-miasa ohatra dia mahaiza miaino ny sitrapon'Andriamanitra aza latsaka ao anatin'ny fiainona zay mety ho fitsarana mialoha ataony olona hoe zao na izao fa meteza iaino ny sitrapon'Andriamanitra fa izao ary rehefa reny Samoela fa hay mbola misy anakiraika iah dia tsy avy hatrany Samoela de niteny manao hoe zay le izy na dia fantatry Samoela raha fa tsy maintsy ho iray am'ireo zanak' Jese reo no ho mpanjaka satria ndrahan'Andriamanitra ao any amy zanak' Jese izy de Samoela tsy avy hatrany niteny hoe de tena zay faran'izay no izy tsy zay fa niandry ahita ilay olona mihitsy Samoela iandry ny fahatokavan'i Davida zany iandry ny bitsik'Andriamanitra mihitsy izy ndraindray tsika raha ohatra zao tsika teo amy toeran'ny Samoela de mitemana hoe zay lefa izay zany le izy zay le fahavalo zay no andrasany eto dia zay zany le izy fa Samoela tsy nanao tsoakevitra maika tahak'izay fa tena niandry mihitsy izy lay tenin'Andriamanitra manao hoe osory izy io ampanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra na ampahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia tena mila fotoana io mila faharetana io ary zay mahatonga ny Samoela miteminy de tsika aloha tsy sakafo fa iandry azy mihitsy mbola any an-tsaha izy de andany izy aloha tsoy atsasakadiny izy vo tonga adiny ray izy vo tonga adiny telo izy vo tonga adiny dimy izy vo tonga tsy ny sakafo sika raha tsy tonga eo izy zany hoe inona ny dikany raha tsy tanteraka mihitsy aloha le sitrapon'Andriamanitra lay antondiako aty aminareo dia hanosotra zay olona izay fa tsy hisakafo akory ny alehako aty aminareo aty mantsy Jese de zao ijery zay ho mpanjakan'Israely araka ny sitrapon'Andriamanitra no zany de zao tsy ny sakafo ny zava-dehibe na de saminona ary izay fametrahantsika ny sitrapon'Andriamanitra ho alohan'ny zavatra rehetra zay ny mahatonga atsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra na maika tahaky ninona eto no sakafo de tena zava-dehibe mihitsy satria lay avy nanao fa natsitra ny sakafo efa mety vizana ny fantina azy fito lahy teo fa izao tsy nanaiky mihitsy Samoela tsy misakafo tsika voalohany dikany hoe sakafo fifaliana tsy mifaly tsika raha tsy vita le sitrapon'Andriamanitra raha tsy vita le mission fa be dehibe ny olona rehefa ampanaovin'Andriamanitra aza de zao tsy vita ny mission fa maika hifaly tsy vita ny mission fa maika hanao fety tsy vita ny mission fa maika hanao fifaliana be tahak'izany fa hoy Samoela manao hoe tsia raha tsy vita ny asan'Andriamanitra tsy meritreritra ny tenatsika isika tsy meritreritra ny kibotsika isika tsy meritreritra ny hafahatsika mandresy ny anoanana isika aza maika ny faly ho an'ny tena aza maika ny ijerin'ny tena fa avitao aloha le sitrapon'Andriamanitra i Samoela atsika kosa aloha tsy sakafo zany raha tsy efa tonga eto le mpanjaka raha tsy vita lay izy izay toe-panahy manao zava-dehibe ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra melohany ny fanatanterahana ny sitrapontsika melohany ny fanatratrarana zay sitrapontsika zay zava-dehibe mihitsy ndraindray ny zavatra ilaitsika ataotsika lohan'ny lasa lohan'ny asan'Andriamanitra lasa mahavoky atsika ny lasa lohan'ny sitrapon'Andriamanitra hoe aza aloha nona fa aleo aloha misakafo de avy misakafo de zay vo atsony le faralahy aleo aloha mihinana fefanona fefa betsaka ihany zay tsy zay nataony Samoela niandry izy aloha impirimpiry motsika lavako rehefa eo ampanaovana ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny tsika ndray aloha mamaky atsika
ny anoanatsika, zay ahavoky atsika, zay ahasambatra atsika, ny fialatsasatsika, ny tombontsotsika, na dia mbola tsy vitatsika akory aza lay mission na lay asan'Andriamanitra dia mananatra atsika tsy hoe hoe tandremo aza mifaly mihitsy ianao aloha raha tsy efa vitanao ny mission, aza malaky ny ovoky, aza malaky ny eritreritra ny tenanao raha tsy vitanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tonga moa Davida, dio ny filazany tantara ny boky Samuely manao hoe sady mena volo izy, ny barimaso, ny tsara tarehy. Zany hoe zava-dehibea ny dikan'io teny io de zao tsy ny arakaraky ny mahatanora azy fa tsara tarehy, mena volo, barimaso. Zany hoe Davida zany de zao tsara tarehy. Ary rehefa tonga teo amin'ny Samuely izy dia ndray fa tonga ny feon'i Jehova ho sory izy no izy. Zay ny nandrasan'i Samuela. Tsy rehefa nahitany Davidy Samuela de fantany hoe io no izy. Ary ny sitrapon'Andriamanitra zavako malala de mandrakariva tahak'izay. Reo anatin'izay tsika io sika manana sary be dehibe io inona moa zany ny sitrapon'Andriamanitra de mandeha lavitra mamakafaka ahoana ny sitraponao fa izao Andriamanitra ihany ny mandresy lahatra anao hoe io ny sitrapony, ary rehefa tonga lay zavatra de fantatrao hoe io le sitrapony. Indrandray le sitrapon'Andriamanitra tiatsika ho fantatra amialoha hoe inona moa zany ny sitraponao Andriamanitra, afaka 5 taona, afaka 10 taona. Rehefa tonga lay fotoana de zao ampahafantarin'Andriamanitra anao ihany ny sitrapony. Aza maika manana faharetana, manana toe-po mahay miaina. Afaka malala ty boky Samuela ity zany rezara mofinainao atsika de mampahay atsika hanapaharetana amin'ny fiainonan'Andriamanitra, hamantarantsika ny sitrapony. Aza malaky ny tsara aloha manana finoana de manana faharetana. Lay Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana dia nanam-paharetana tamin'ny famantarana ny sitrapony, ary ny sitrapon'Andriamanitra, ary nitaiza antsika hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy mivavaka manao hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Tsy Jesosy ihany manao an'izany fa isika koa. De aza malaky hanao ny sitraponao mialoha ny sitrapon'Andriamanitra fa meteza ho tarihin'Andriamanitra hanao ny sitrapony. Ivavaka sika. Anao zay ny teninao na ny soatra masina zay mampianatra anay hamantatra ny sitraponao. Indraindray Tompo ny sitraponay no terenay ho sitraponao. Ary indraindray koa aza tsy maharitra izay amin'ny sitraponao. Indraindray mihazakazaka izahay hanao zay mahafinaritra anay mialoha ny fanatanterahana ny sitraponao. Tsy vitanay akory ny sitraponao nefa izahay mifaly. Tompo de mampahireza anay tsy ho afa-po raha tsy tanteraka ny sitraponao. Eo ary ty tontolo andronay ty Jesosy, tontolo andro anatanteranay ny sitraponao. Tontolo andro ametrahanay fanotaninany amin'izay fantatrao fa mahasoa. De tario lalana izahay tsy ho kivy satria ny fanatanterahana ny sitraponao tsy mora. De omeo anay kosa ny vahaolana na esory ny vato misakana tsy ahatanatanterahana ny sitraponao. De amin'ny fifaliana sy faharetana izahay fiadanana amin'ity tontolo andro ty Jesosy. Ataovy manjaka ato am-ponay ny fahatokiana fa ianao ihany ny manampy anay, mitarika anay amin'ny fanatanterahana ny sitraponao. De amasino izahay, avelao ny elokay ary ataovy tahaka ny Samuely izahay, mankatoa anao, manaiky anao, manaja anao. Misaotra Jesosy. Amen.